Filoha akaiky ny vahoaka, filoha miain'ny vahoaka. Ino tanjon'ny filohan'ny Repoblika Malagasy Rajoelina Andry tamina moany ny tambajotra serasera na ny internet ifandraisana sy ifampiresahana mivantana ny vahoaka malagasy. Ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka izay manana fahafahana mampiasa ny tambajotra serasera dia afaka mampiasa sy mifanoratra mivantana amin'ny filoha manomboka izao. Voalohany teto Madagasikara no nisian'ity fampiasana internet ifampiresahana mivantana amin'ny mpitondra ambony eto amin'ny firenena ity. Mba hahafahan'ny rehetra mitondra fanehoan-keviny sy ny etaetam-po mivantana makany amin'ny filoha ihany koa no antony namoronana ity tambajotra serasera ahafahana mifanoratra mivantana amin'ny filoha ity. Amin'izao voalohan'izao dia ny teny malagasy no ifanratana amin'ny filoha ho fanomezana lanja ny teny-drazana sy ahafaha malagasy maro anisa maneho ny heviny. Ny tranokala-mpifandraisana aseho anao amin'ny sary io no ahafahana mifanoratra sy mifandray mivantana amin'ny filohan'ny Repoblika Malagasy manomboka izao. Ho an'ireo tsy afaka mampiasa ny teknôlôjia misy amin'izao vanim-potoana izao dia hisy ny vata fandrotsahana taratasy ihany koa avy amin'ny vahoaka malagasy heverina apetraka isaky ny distrika. Fepetra tokana ihany ny takian'ny filohan'ny Repoblika rehefa noratra taratasy aminy ianao, na io amin'ny alalan'ny tranokala-mpifandraisana na ny vata fandrotsahana taratasy, dia tsy maintsy mba ilazalazan'ny mpanoratra ny mombamomba azy rehetra.